Vaovao hafa tanteraka kosa indray ho tanterany ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana aprily avy izao ny andian'ny faharoa amin'ilay hetsika salon de la décoration et métier d'art. Nisy ny fampahafantara izany hetsika izany androany teny amin'ny planète Terra sy teny Ambohijatovo. Andian'ny faharoa amin'ny hetsika salon déco et métier d'art no ho tanterahana eny amin'ny Carleton Anosy ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana aprily ho avy izao. Iavaka ny hetsika amin'ny tindray mitoraka ity raha ny fanazavana noety ny mpikarakara. Salon de la décoration et des métiers d'art deuxième édition dia ahitana mpandray anjara vaovao izay manana fahaizana manao kokoa eo amin'ny lafin'ny décoration intérieure. Ahitana resaka chambre à coucher, salle à manger, tout ce qui est objet décoratif izay tsy hita tamin'ny première édition teo aloha teo. Tazona faharoa dia hoe mbola amefafapo hatrany ireo mpankafy indrindra ireo mpity fanaingona atitrano sy ivelan-trano. Tsy dia mahazatra loatra ny hetsika izay manome lanja ny fanaingona ny trano na ny fanaingona ny zaridaina. Chambre à coucher, salle à manger, végétaux d'exception, jardin japonais, meubles, tapis, sculpture sy ny hafa dia ho hita ao avokoa. Miainga avy amin'ny nofinofy ny tsiron-kevitra ikarakara ny hetsika salon déco et métier d'art. Anak'Andohana dia niainga tamina resaka nofinofy ilay izy hoe mba te hanana zavatra tsara, ohatran'ny malagasy rehetra manofinofy. Fa tiana ny zaraina ilay izy avy eo hoe maninona mihitsy koa moa ka tena zaraina amin'ny namana rehetra ilay izy sady mbola tsisy nanao ilay hetsika na dia efa misy mpifaninana koa ankehitriny fa ilay hoe ipartager an'izay nofinofy izay mba ho lasa réalité, izay no tena niaingan'ilay faniriana. Efapolo any ireo trano efa hita eny an-toerana ary mpiara-miombona antoka amin'izay hetsika izay ny Dejo, Maison Immense ny Magarden. Ny ankamaroan'ireo mpandray anjara moa dia mpandrarano malagasy avokoa. Aritra 3 andro moa ity hetsika ity izay ho tanterahana ao amin'ny Carleton Anosy.